efa naneo zay fanokevitra zay ny président assemblée nationale sy ny bloc permanent iny zavatra iny efa hatramin'ny voalohany efa hita fa tafara keliny ny zavatra fiovana nisy teto amin'ny firenena dia nandray fitondrana ny filoham-panjakana ankehitriny sarotra tamin'ny gouvernemanta teo aloha fahalalako azy ny hevitra koa sarotra tamin'ny gouvernemanta teo aloha mbola hanao elefi hanova zavatra be da be dia izay vonona tao no narosony mba hampandeny raha-raha-mpanjakana rehefa vita iny tamin'izany fotoana zany ny akamoron'ny député na ny bloc permanent efa niomana mihitsy amin'ny LFR tsy maintsy hikipika zavatra be da be tsika mba ho totombotsoan'ny vahoaka iny angamba hitinareo fa nokevitra maromaro tato iny tsy dia zavatra hoe surprise loatra iny satria efa nomany sy nimbavambahoaka ihany koa hoe hikipika zavatra be da be amin'ny LFR ty ary mino fa tanatin'ny nicotine iny mahatonga président assemblée no nijoro na no hevitra ohatran'izay izy mako zany tena marina efa lasa purement politique le situation misy amin'izao ino tsara fanazavako mahatonga ananteny zany dia zao maro loatra le niazakazaka eo amin'ny resaka fividiana filoham-pirenena aloha aza dio fa mifandray io ny antony dia zao na ny président ny assemblée nationale mety eritreretin'ny olona hoe latsaka filoha na ireo mieritreritra latsaka candidat filoha reo mieritreritra ihany koa hoe raha mbola tafajany eo io assemblée io dia base manokana ho an'ny olona zay mahay miara-miasa aminazy io dia lasa mandeha aby kritika manontolo etsaka ne raha atao hoe procédure ny jereny anatin'ny asan'ny député mihitsy iny zany hoe rehefa LFR dia kitihana zavatra izay makarary ny vahoaka ka iny moa zany ny adosony sombavambahoaka raha hikitika an'io indray ny sombavambahoaka amin'ny LFR zao hoe foanana io misy tsy izay ve ny tadavintsika ka ina mahatonga le critique à gauche à droite fa rehefa manao ny azy sombavambahoaka anafoanan'io dia izay ny zava-dehibe raha sana tsy mivava tsy hanano indray sombavambahoaka dia ina indray ry mety ho resanao zay ne le olana fa io olana manontolo resako anareo na ny député rehetra tsika miteny zao tena tsapako hoe miaina pression hafahafa zay le député lasa ohatrany hoe misy feo mibitsika ambadika zany lasa tsy afany manao ny asany ny député akoatrana fa raha zany ray tsy matahotra an'izany fa raha ny kanko manokana jere zao vao miteny zavatra marina zavatra mafimafy ka tsy mety amin'ny olona zay te hilatsa candidat eo dia mandeha mpanao kidnapinina reny mafia reny tsika tsy dia zany loatra raha olo ohatr' zany tsika tsy napetsaka voakadisika fanadina amin'ny place misy anazy ka tsy teteny raha tsy eto fa tiako tenenina dia hoe na hiezaka ny anao ny asa mafy ary sombavambahoaka rehetra dia dadavana fomba ahafahana manapepo anazy mampitahotra anazy endrika rehetrarehetra zany aseho ny politicien manozongozany assemblée nationale io dia io le député lasa tsy hitantsony zay ho raisiny fa nazanona zany tsy membola didy zahay ao miezaka ny manao zahay ao fa io resaka tenenareo hoe assemblée nationale io tena purement politique io ary tatoato nalaza io hoe assemblée nationale zao raha vao zao zahay tsy matatra an'izany raha za miteny zao tsy matatra fandravana an'izany fa ataova amin'ny ara-dalàna dia ataova malaky ny fividianana raha sanatria tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika raha izay tokoa ny afany firenena miarina ho tongotsy-vahoaka tsy manan'olo amin'izany raha ny tenako fa izay hoa ataova anatin'ny saintsika foana misy ireo tanora karaha mampanao politika mihitsy manozongozana io satria matahotra le mpanao politika sasany hoe io ndray matosy teny io ane io député io miaraka aminazy dia io na sainy manomana propagandany tsy ferany zany misy ihany koa ny mpanao politika sasany hoe tsy manana base izy dia sahirana izy ka io raha sanatria mivava zany raha sanatria mivava hoe rodana io za miteny anao fa misy fiatraika be da be amin'ny fiainam-pirenena io misy fiatraika io na enao manontany anao io malala tsara an'izany hoe misy fiatraikany io na tiana ahazaka an'izany hoe voaka malagasy ka ny tiako tenenina anay mpanao politika mihitsy ny tena fototra ny krizy tena fototra fanabadona tena fototra tsy mampandrosony ty madagasikara ty na tiana sy tiana io resaka firongony io rehefa manoana ny rakoto dia tsy lazaina fa firongony le olona rehefa manoana ny rabe dia lazaina fa firongony le olona tsisy reka firongony zany fa efa vita ny fitondrany andrajoelona dia efa zavatra vaovao zao na firongony le olona fa tsy firongony dia samy tompony ty madagasikara ty samy sarotiny amin'ity ary samy manana taranaka amin'ity fa aza amanipilena sainy vahoaka tena misitatsika tanora mandraisa ny raikitra zay amin'ny andraikitra tandrifanao ahafahanao manarina ny firenena fa raha hoe irakoto ohatra na politicien ranona nandrisika anao dia aza miditra amin'ny olo ohatra fa adin'izy sy ny filohana teny meram-pirenena any ohatra na adin'izy sy ny mpanao politika any ohatra dia izy mahazo tombontso aminazy dia ianao no arosony dia ho aiza no avinao amin'izay ka ny anantsy ohatra hiajadinantsy atao an'izay fa
tsarao amin'ny asa zay ataonay zahay indrindra fa ny tenako fa eo tsika mahita anazy